Ry malagasy mpiray tanindrazana. Tantely amam-bahona tokoa ny fiainana, fa fifaliana ao anatin'ny vaninandro ny Pâques isika zao, no malahelo ihany koa ny falasanany ray aman-dreny, ny Papa François. Namela hafatra ho an'ny tanindrazantsika izy, ary ho lazaiko anatin'ny kabako androany. Mijoro eto ihany koa ny tenako noho ny fitiava-tanindrazana, amin'izao fahatongavany filoha frantsay eto amin'ny tanindrazantsika izao. Koa manao azafady raha nembana, ary tovanako fialatsiny ihany koa satria nididina ho tsy zary mitovy, ary zay ho lazaiko mahafaly ny hafa fa mety anohitoroana ny hafa ihany koa, ka izany no ialako tsiny. Ny voalohanteny de faly miarahaba anareo amin'izao fahatongavan'ny Pâques izao. Enganenga tena hitsangana ao anatin'ny fiainantsika marina i Kristy, ka isika no vavolombelona eo anivon'izao tontolo izao. Ny lalana misy sisiny, ny loka misy sosiny, ary ny teny misy sasiny, ka zay ny sasy teny tsy azoko no lalova-potsiny, fa miditra amin'ny tena fiainana isika. Noho ny maha olombelona, de malahelo tokoa amin'izao fahalasana ny Papa François izao. Lalana andalovany olon-drehetra nefa izany, ary raha ny taonany 80 taona, de ao anatin'ny antonony amin'ny fandalovany ety an-tany. Tamin'ny fandalovany tety nefa dia toy ny reny be tantely izy, ka maty namela mamy. Ary anisan'izany ireo mahantra maro, zay fantatra tao anatin'ny fitondran'ny fiangonana hatram'izay, fa niopana betsaka ho an'ireo mahantra, ho an'ireo mpitsoponenana, ireo voilikiliky ny tao anatin'ny fiarahamonina, ary anisan'izany tsika malagasy. Novangin'ny Papa François isika, ka namelany hafatra, de ny ao anatin'ny fihavanana malagasy, ary ny fandalovany teny amin'ny Père Pedro, teo anivon'ireo olona voilikiliky ny fiarahamonina no ny fahatrany, de nitondra hafatra ihany koa hoe fantany ny marary atsika, ary fantany fa mahantra isika. Izay zavatra izay no hafatra hoe ny fihavanana malagasy, ny firaisakiny, ary ny fiarahantsika rehetra mientana no manala an'io fahatrana io. Ka ataotsika hoe mitady ny atsipany tandokon'omby, ary ny teny atsipany manam-panahy, ka aoka sika samy tsakotsako sy andinika an'izay hafatrany izay. Amin'ny malagasy ahy, amin'ny malagasy tia tandrazana ahy, de tsy nataoko ho latsaka tany izay hafatra nomen'ny Papa François izay ho an'ny fahatrana ao Madagasikara, satria izany tokoa no nanomezako ny fiainako de niady amin'ny fahatrana. Marina fa raha ataotsika hoe teraka 4 oktobra tao anatin'ny Saint François, izay tena tia ny fahatrana, ary mahatokoa ny Papa nifidy ny anarana hoe François, de satria fantany fa tandra vatakoditra mba olombelona ny fahatrana. Misy fetrany nefa ny fahatrana, misy hatreo amin'ny tsy tanty ny olona intsony, lay natsony ny ao amin'ny ONU hoe seuil de la pauvreté de 2 euros par tête par personne. Izay nanomezako ny fiainako, ka hoy izy hoe namaly ny hafatry ny Papa aho raha nanao ny invité du jour tamin'ny 14 octobre 2023, nanazavany hoe ahoana no ialantsika tanteraka amin'ny fahantrana eto Madagasikara. Manan-karena isika fa fandaminana sisa koran'izay afaka, de afaka mieno an'io invité du jour ko, fa io no hafatra, io no valikafatra mety azotsika hanomezana voninahitry ny antson'ny Papa momba ny fiady amin'ny fahantrana. Faharoan'izay ihany koa de hiresaka momba ny fahatongavan'ny filoha Macron eto amin'ny tanindrazantsika. Ataotsika raha rotina izany, fa tsy andalo eto amintsika isan'andro akory ny filoham-pirenena frantsay. Ny zavatra voalohany indrindra tokony ho tonga ao an-tsaitsika, de mbola tsy afaka tanteraka ny tanitsika, mbola eo ny nosy dimy, nosy malagasy Îles Éparses, izay efa nangalan'ny ONU résolution fivoriam-be tao anatin'ny fivoriam-be tamin'ny 1978, ary no amafisina tamin'ny 1979, no tapahany tamin'ny 11 décembre 1978.
tao anatin'ilay fehi-kevitra 34-91/78 zay milaza fa atsika malagasy ny nosy dimy, tsy adikevitra intsony io, atsika malagasy ny nosy dimy. Ny tohiny teny hoe ahoana no amerena ny frantsay ny nosy malagasy ho aty amitsika ny îles Éparses. Efa nisy ny resaka amin'ny hoe famerenana ny nosy malagasy io, natao tao an-dafy-avaratra. Teo ny veran-javony fotsiny lisy satria mbola misy ny adivarotra amin'eo zao cogestion zao na tsy zany intsony ny resaka zao, fa ny resaka zao de ny hoe ahoana ny fomba amerenan'ny frantsay ny nositsika malagasy. Ny zavatra fantatra koa am'izao fotoana zao de izao: filoha frantsay no avy any, fa filohan'ny filohatsika ihany koa. Ary zay zavatra zay de misy am'le antsony vazaha hoe conflit d'intérêt. Noho izany tsy misy afa-tsy isika malagasy irery ihany, malagasy ray, malagasy reny, malagasy taratasy no afaka mijoro hitaky ny îles Éparses. Ka izay indrindraindrindra no ilazako hoe handalo eto ny filoha frantsay ary ho raisitsika amin'ny fomba mafana sy ao anatin'ny firaisaky sy ny fihavanana ary filaminana. Ny zava-misy de mila mijoro isika maneho ny hevitra antsika. Misy valikafatra tokony omentsika, tsisy andehoany amin'ny île glorieuse akory, fa miteny hoe îles Éparses, ici c'est Madagascar. Zay de ampy handona ny hevitry ny frantsay. Olona mijoro, determiné ary mazava mifandray tsara amy zavatra tapaka atao amin'ny ONU hoe ny îles Éparses de an'ny malagasy. Zay voalohany. Tiako tsindrina ihany koa de izao: efa hita soritra fa malaindaina ny frantsay hamerina ny îles Éparses. Misy point anankiray nefa ao anatin'ny résolution io ary amy fahadimy manao hoe ny fanatanterahana an'ity résolution 34-91/78 ity de ny sekretera jeneraly no tompona andraikitra. Koa mafisitsika zany ankehitriny. Mila mandefa taratasy amin'ny sekretera jeneraly hoe mbola tsy vitany ty résolution ty, fa miodikodina ny frantsay ary manamafy izany ny vahoaka. Vahoaka no mila mijoro, fa tsy ny mpitondra araka ny teniko teo misy conflit d'intérêt. Filohan'ny filohatsika ny tonga any amin'ny taratasy zay ananany. Noho izany tsika malagasy no mila mijoro. Mety misy ireo ataotsika ny matetika azafady raha tonga de mahitsy amy teny anareo zandary. Nareo zandary no manakana ny vahoaka tsy hijoro am-pilaminana. Noho izany de miantso oka ny vahoaka malagasy hiantso ny folo alin-da. Mety ho tafiky io, mety ho olona tsara sitrapo anatin'ny zandary io, mety ho polisy io, fa miantso ny folo alin-da mba hiaro andreo vahoaka maneho hevitra mandritra amin'ny fandalovan'ny filoha frantsay ao anatin'ny filaminana. Io tsy misy hoe bombe lacrymogène, tsy misy hoe andeha andrava fananana, tsy misy ninino, mijoro mahitsy fotsiny ianao de mitondra taratasy misy pancarte hoe îles Éparses, ici c'est Madagascar. Zay de ampy ijorotsika rehetra zay ary mitondra hafatra lehibe ho an'izao tontolo zao. Tadidio fa efa tany Madagasikara ny mpanao gazety maromaro mijery momba ny fandraisatsika ny filoha pirenena andry zareo. Ao anatin'izay ny nahitany fa ny olona ambony teo amitsika de navita namafalalana. Misy dikan'izany ao anatin'ny ady hevitra na ataotsika hoe négociation hoe olona matanjaka ve anao sa olona malemy, mpamafalalana ny andraisany anao. Ary eo milazako tsara fa ny mpitondra atsika am'izao fotoana zao de tsy ao anatin'ny bonne position na hoe toerana tsara hiedina hevitra fa olona malemy. Fa tsika vahoaka no mila mijoro sy matanjaka miaraka am'ireo tandroka arovozina, mijoro mahitsy sy miambaamba miteny hoe îles Éparses, ici c'est Madagascar. Izay de ampy hitondrantsika ny hafatra tsika ary ampatanjaka ny négociation ho an'izay mpitondra ny ady hevitra eo anivon'ny ady hevitra hoe Madagasikara de ny îles Éparses de any Malagasy.
Hatramin'izay iaho de niziriziry foana hoe tsy misy ny congestion fa fahafahana mangatsangatsaka izay norariny ny razantsika no iritsika. Misy zavatra anankiray nefa ao anatin'ny négociation indraindray tsy maintsy manome kely ianao, ka ny zavatra omena kely ho an'ny frantsay, petraka eto Frantsa fantatro ny fahasairana frantsay, mila vola ny frantsay. Ny zavatra azotsika omena de izao: ao anatin'ny fitrandrahana ny gaz sy ny pétrole ao anatin'ny îles éparses de mitetina mihoatra ny 1000 milliards d'euros. Noho izany tsy mampaninona atsika raha mandray any Total ho lasa anisan'ny mpiasa, tsy izy irery fa anisan'ireo mpiasa mpitrandraka ny gaz. Izay de azahoany tombony eo amin'ny 30 milliards d'euros eo isa-taona. Mpiasa izy no mipetraka eo fa tsy asiana resaka intsony congestion. Zavatra efa tsara azoko omeny zay ary mino fa raha mandinika tsara olona mandinika ny filoham-pirenena frantsay ka rehefa azahoany tombony de afaka milefitra izy hoe zay. Ary ny atsika ny tsy azo iadina hevitra de ny hoe souveraineté nationale, tsy azo kitikitihana fa tsy ny tany rery no atsika fa ny fari-dramasina ihany koa, fa iro fisian'ireo nosy dimy manodidina atsika ireo no tony rojo managadra atsika, tsy ahafahantsika mivelatra eo anivon'ny ranomasina zay anaratsika. Anefa ny économie bleue de azahoantsika vola be eran-tany, na makambatsika zany na ny thon na ny hazan-dranomasina maro be, tsy ny vahiny ihany mitrandraka azy fa antsika ihany koa manentana antsika malagasy ao. Andro ray toazato izao, andro ray toarivo handalova ny filoha frantsay to am'tanitsika de ataovy henony tsara fa îles éparses ici c'est Madagascar, ataovy henony tsara. Ary am'izao no mety ora sy fotoana ahatanteraka nofinofiny razantsika hoe engany mba ho sambatra le tanindrazanay de ho afaka am'izay ny fahatra masina ny tanindrazana.